filistery nosoratany Nina Asy sy Tokina ho velomin'ny antsaravaka eo ny mianjany ireny anjariliva miaraka amin'ny faly rakoto ary Sinaizy. Roland Ramanatsonina ndray feo anjariliva ny nana totosa andro voalohany. Tojo miverena moro tojo mbola tianao nge ahy mijaly ary tojo fazilozana. Andriamanitra saika voatona fiara masina dia nilozana tokoa moa zany ty fitiavako mahandro ty tojo dia tsy maintsy fahoriana foana tokoa ve nefa raha ny fitiavany sany anjarany manapaka fa tsy ny fo. Dia mondry way neny efa impiry kosa veka izy zany ny antsoandry fa ohatra ny lozandrimandrevy fotsiny ato ambony ato ane. Mialatsindrery neny farina loatra koa so dia mbola ny amin'ilay tojotojo tsy manjary indray ary mbola mampiasa sainandry ato. Mahaiza amin'izay re tsy mamadika pejy tsy tojo rery akoa ny lehilahy eto ambonin'ny tany. Efa fay ary neny tsy atokitoky lehilahy zany tsony tapitra treo mody malefaka kanefa manao fanahy-biby. Aza manao an'izany kosindry ny saka ve ny manao ny ataony dia nikary ny voatapatrambo. Mbola an'ilay anjarandry fa aza mora manary tokotra an'izao raha natao andry tokoa moa zany fanambadiany zany. Ka mafy loatra tamiko anerineny ny ainako an'iny herintaona latsaka nalaovan'ny fijaliana sy ranomasana iny sady avelo any kosa ny resaka tojotojo neny zany ka efa mizika sary ary miboky zao ny namako sady sipako. Ina koa mampime any fa ina tokoa aloha ny antsoneny ahy ka pensily azo tsy misy adinoka neny ty an-dakozia re ahy zay aloha ry neny fa andeha hivoaka kely mazotoa ary dia tandremy fotsiny so dia tratra riva be any endrery neny misotra anao ary tompo na ahafahanao tao anatin'ny famoiza-po ihany ilay sombinaiko. Tsapako lasa mavitribitrika mazoto ny karakara voninkazo sy manao fanatanjahantena vao maraina tia mivoaboaka sy manao sary ihany koa rehefa farany herinandro ohatran'izao. Sery zaridaina malala tsy andro kely izy ahatongavany lahady sy laroby fankahitana aminao toerana anjaka ny fahatiovana sy fahanginana haingony voninkazo zava-maitso so ihany fa eto foana ianao ambelonbelona fanahiko ankoatra ny any am-piangonana ary andrasaka toerana dia avoaka ny fitaovana fanaovana sary zay dia inandray re zany nataoko sary androany ina tokoa moa zany ny sarika ny-tanako anao an'ity sary ty sarina foro sy akanjo mariazy tsara tare aleo ngotana tany ka mampamendrovendro fotsiny ary ino zavatra manjeratra tazako eo akaikin'ilay taratasy ny foroporosio mitaratra mahajambena mihitsy izy zany mba inona ary io andraso ihany atonaneny atao peratra misy vatony tsara tarehibe sady amin'ilay karazany mavesatra reny mihitsy pera be vavy angamby izy zany sady mino fa volamena mihitsy ty aleo averinena amin'ny toerany ihany ka ny taratasiko ihany ny alaiko. Ohatray toa hotsaka be tindry mandeha anaingana aloha misolo akanjo fa sao dia marary eo ka tena lena be daholo angamba ny fitaovako rehetra andrasa aloha soroko mihitsy ty kirariko ty ary andrasa mivoaka dolo ny zavatra tao anatin'ity pôketra ty ka marina raha tsy lena kosa ilay telefonako tsy naninona ka otry alasa izy andray ilay sary nataoko iny fa tao tsy ato sa tavelany kanefa nge tadidiko mihitsy ny nandraisako azy
mbola io eny taratasiko tafela tety omaly. Mbola hita tsara sary foroa satria voatsindry tao ambanina sachet. Dia ina kosa ny mitaratra masoko izany. To le peratra. Tena mbola io le peratra. Fa mba ahoana koa ary izao. Dia tsy manisy olona koatra mihitsy ve nahita an'ity zavatra misarika maso be ity e? Sa aleo rangaha alaina. Efa anjarako mihitsy koa ngamba ny ahita azy. Andraso hoe jerena ihany manodidina. Tsy nisy nanaraka ka. So mantsy ka fandrik'olona ity peratra ity. Ohatray, Neny? ary iny ty mahakotokoto be andiamondra ohatran'io e. To tsy nitsahatra nerikerika visy havanana mihitsy ndry teo ampanidinan'ilay varavarana. Neny koa manaitra ka. Mba mitsikilikily koa indraindray e. Ay, Anao dosy kely vetivety aloha neny a. Aleo aloha prime tsara ty peratra ty. fa inona ho aty mampivezivezy andiamondra miaka-midina mitohatra ohatran'io e Zany rery neny fa misy antso andrasako izay a. Nisy fangatahana stage nalefako mantsy andrasako valiny dia izay nijereko matetika eo so maneno ny telefonako dia tsy reko akory. Ka maninona nefa raha entina midina dy fotsiny izany telefonina izany na atao any am-posy e. Indray koa ty to mitady raharaha ohatran'iray ny zafilemenako. Makarary maso mijery andry miaka-midina eo. Loaka aza moa tao efa saika mahay mihitsy. Oay, fa efa mibatainy neny nefa. Ay, efa mibataiko akia. Ary neny tokoa tao tsy mijanona mandrary mihitsy e. Angala ny sady ny entana tao. Tsy izany rehefa naray commande soupe la maromaro tamina restaurant ray izay za efa andro vitsivitsy izay. Dia mbola manenjika an'izay commande izay aloha za zao. Ay ve nisy an'izany e. Dia iraina retsy ny tompo a. Tsara mihitsy izany. Oay, tena ndotsapitahina mihitsy angesika mianakavy kely izany e. Dadako mantsy miramira nendrika izany foana miditra ny trano fa hoe nahazo client betsaka hono. Nisy fotoana aza moa izy nanontany tamiko hoe inona hono ny zavatra tiako fa hovidiany dia ozy aho hoe dada mirandava-toy izao any tiako. Dia dada sy neny mifankaty hatrany. Zavatra izay tsy voavidim-bola mihitsy. Engane retsy mba ho ambinina lalandava ry Raindria. Dia indry koa mba hitombo fahendrena. Ao rery neny fa esaka aho tafita amin'ny fiainana melomaso ny anaranao sy dada. Tsy ataoko raraka tany ny fananaranareo sy ny herim-ponareo amin'ny fampianarana anahy. Eny retsy a. Sady mahatoky andrina izay e. Matokiana neny e. Dia mahasotomana tsara kosa ny rehefa avy eo fa efa nataoko matsiro be ny loka ao a. Sady efa elaela ihany izay tsy nandalovan'ny enako sosy akoho tatakiboko izay a. Andana karakara kely aloha retsy ilay lasary ao ary a. Eny rery neny a. Fa hiakatra vetivety akan'ilay telefonako aloha a. Ataoko ahoana tokoa re izany ianao ry peratra e. Sa ve ho entina eny amin'ireny mpisedra volamena ireny anamarinana raha tena volamena tokoa ianao na tsy. Ary maninona tokoa moa izany raha andramako ampidirina amin'ny ratsan-tanako ity e. Eo e. Zay. Hoay e. Manoatra no reny tanana mpanefoefo be ireny mariny ty tanako miravaka an'ilay izy. Mba inona nga zao ny anaran'ity vatony ity. Sady vato mangirana madio be. Diamondra! Diamondro! Hoavy rery neny a. Hoavy e. Ary andraso sorona malaky ty sao be fanontaniana neny io. Andrikako io. Tao tsy mety miala. Tena miraikitra ty marina. Ory Diamondra! Fa aiza foana e? Fa inona loatra ny mahavariana ndry tao ambony tao e. Ny vavaka to efa ho tataka amin'ny fiatsoana mihitsy. Efa ty rery neny a. Aloha mba hapio kely aloha mindra nyreto etan'reto e. Apaka natoerany etsy amin'ny sisiny etsy. Ao ary e. Ary ahoana koa ty akanjo lava tanana be ty e. Io ve avy tana zavatra? Ny tananao ange ny asy. Ka mitady anavy nga mizary neny a. Ohatra nangorangorana tamiko izany a. Na dia izany azy. Maninona zao io raha sondrotra? Nao rehefa tsy maninona io fa voabatako foana ry neny a. Be dohika zany raha olona. Ataovy aloha ireo dia rehefa avy eo karakarako dite mafana e. Sanatria manavy eo tokoa mantsy indray dia tavela eto indray ny fianarana.
ninona koa ary tiany tsy mety mitsoky efa natao daholo zao rehetra zao fa aleo rangandra manasiana arora fa tia koa na nadalana eto zay iny tokoa fa mibilisatra moramora hafahafa ary aleo amin'izay ampirimina ato anatin'ilay boaty kely nasiako coton ato ary iza koa tia laharana miantso anaty ndraso hoe miraba tompoko voaray anao stage eo amin'ilay orinasa nandefasako demande ary neny Zany ve? ie vao niantso avy teo mihitsy ry zareo oay tsara kosa zany anaka dia ataovy tsara zay atotosatsakany sy andavan'ny asa rehetra mpanovina andry ihany dia mahaiza maneho famatorana ary diamondra mahatoky andry zasiny ray indry amin'izay endrery neny masina zany ilay teniko tamin'ny indray andro iny hoe miandrantsy avy amina orinasa kanefa raha ny tena marina dia nilainga amin'ny forongo mba tsy hatratrara ny hafa fotsiny fa le peratra nampivezivezy any akanidina teo ny demande aza moa tamin'iny mbola tsy nalefako akory ary iny tia mampime andry ka tsy misy inona ka nisy zavatra sendra tsaroko fotsiny rery neny tena visaka zany rotoroto lava koa moa ny ao ampiasana ndrasy tokoa hoe alaina indray ilay peratra dia aleo indray mba hatsofoka amin'ny tanana ndry tiry diamondra dia tsy mety fay mihitsy ka ary maninona ary za zany ohatrany hoe miondana amin'olona izany ny fahatsapako ny tenako ohatrany hoe misy misafo ny voloko sy ny takolako toa mahatsiaro sambatra be zany oay toa ohatrany hoe tonga eny amin'ilay zaridaina mihitsy misy olona miara amin'izany amiko io maneho fitiavana amin'ny fanolorana voninkazo dia mitrotro ahitety an'ity paradisany zavaboary ity diamondra neny efa amin'ny nora maraina nge izao ry diamondra sa reo ponareo androany amin'ny enina maraina oay tena tara marina be diahany io za dia tena gaga mitindry matory maraina ity ka io fahatarana io koa angery diamondra ny tonga dia hita raha fampampiasa ny fomba fiasanao hoe vehivavy lehibe efa ho 420 taona ange ianao ry diamondra kanefa dia mampandrisaina amin'ny fatoriana maraina ihany za zao efa nieritreritra hoe efa navoakanao ny entako hainy jereko tsy nisy any diamondra ny tanàna neny koa zany ka re zany fa neny koa somary eraka maly ariva dia izay no natonga tafatory maraina ohatry n'iny rery neny rehefa tsy averiko tsony ny ohatry rendrina eny ao fa any ambany iny andrasako so ihany fa tsy tsikaritry neny indray le peratra tsy anao an'ity tsony aka tiako nampitaintaindava mba sampona raha samy peratra koa ty ka nitofana tamonitra toreny manoroka iray mihitsy izay vao niala teo ory diamondra mandeha angeny ore dia mbola mamerina misaorana ihany lesy raha tsy nateriny lahy angamba mety mbola teny antsasadalana ohatr'izay madame Liliane mademoiselle Diamondra tena mialatsy madama fa tsy maninona fizaza angefa saika iantso anao mihitsy hoe aza miakatra aloha androany be irehana loatra moa dia adino nampandrianao hoe tsy izany mantsy fa ivory izay amin'ny sivy tsy maninona na raha-pitsondray azy indri vao miakatra eny ary tompoko atsofoana raha toka misy ila madama eny soa ihany za efa nanahy mihitsy hoe azo avertissement androany andeha anararoatra anatiny andreny bijoutserie ireny aloha dia jereko izay tena marina amin'ity peratra ity nefa okizao ihany ka sao dia voasaringotra amin'ny tsy antony eo aleo hoe tsy ambody azo marimarika etsy any hipetraka toa mandoro be mantsy izany masoandro izany
avy dia avoaka ihany koa ny kahie sy ny pensily azo. Aiza monina asiako an'ilay peratra teo. Ty eto tena miavaka raha samy peratra aloha ilay izy. Jerena raha tsy mamirapiratra mba mitanako mandray azy. Tsy maintsy apetraka eto ihany izany ianao ry peratra mateo ty. Tsy te hirorosainany aminao tsony aka. Na zaza tsapako lasa midororo izany ao an-trano rehefa sondriana mandinika anao. Manao ny ianao ry tovovavy? Hoay izany fahatairako marina. Mba nanaitra koa izany raha olona. Sady ohatry ny hoe natony teo am-potsofoko izany mihitsy ny olona. Dia aiza koa no mitia an'ilay peratra teo indray. Ty izay no tadiavinao? Hoay, tena iny an-tanany iny tokoa ilay peratra. Sy mba aza manao sangrasy kosa ianao raha miseha. Any aminao ke ilay zavatra dia navelanao ny ladilady teto fotsiny any karoka azy. Eto aty ny peratra ka. Tontsika iny fotsiny aho marina. Hafahafa ty lehilahy ty ka. Tandremindray ange manarakaraka eo raha tsy hetsoko vonjeo eo e. Lazaiko hoe mpanetaka. Ohatra fa lasa iza indray izy teo. Menomenona tamin'ny rivotra teto fotsiny aho. Tena tsy hita teo izay nalehany. Dia efa izany ianao ko raha tsy zazakely aiko ny lalao fangara-pereraka aminao eto. Olona tsy matotra mihitsy. Mahafinaritra loatra ty toerany ity. Aiko ianao mba tamany eto? Andriamanitra, tafapetraka vetivety eto akaikiko indray ilay lehilahy. Fa maninona moa izany ianao raha miseny dia manaitra ohatran'izao foana. Mahafaly anao angara sanatria mijanona tampoka eo ny fokona tapaka lalan-drano izao ataonao azy izao a. Farafaratsiny ianao mba manao azafady kely. Teto ny toerana nahitako asambarana sy vedana-po fa iny. Saingy tsy misy azoko ny tianao ambara tompoko. Fa misaotra anao ihany aloha tamin'ilay peratra e. Dia angatadalana amin'izay angamba. Sao tokoa dia ary tsara tarehy ihany ty tovolahy ty. Sady mbola tena tanora. Malefaka be koa ny feoany. Ahoana ho izay anao teo? Toa tsy nitoy tsy le resaka ao. Ka toa tsy tadidiko indray aza ilay zavatra saika ho lazaiko. Tsy tadidy? Misaotra ho aho tamin'ilay peratra e. Raha tsy ianao mety efa very ty peratra ty. Dia angatadalana aminao amin'izay angamba fa mazotoa. Izay raha misefa mandra ohatra fa lasa iza indray izy teo e. Toa tsy hita izay nanjafonany. Lasa koa ka. Za fotsiny ny vizana merikerika eto. Olona tsy hita tsony. Mba iza tokoa ary ny tovolahy iny. Tiako ery ilay fitsikiny. Toa mitsiko azy izany koa ny molotra eo ampitamberenana saina amin'ilay molony teny miaraka amin'ilay feoany malefaka iny. Toa te eo amin'ny sahady azy izany. Tena mitany mpanompony tokoa akiny tompo a. Tato ato izao dia tena mandeha tsara foana ny tsenako. Dia ohatran'izay koa ny asan'ny raindray. Na ny ofatrano aza mantsy izao dia ohatran'ny mba vao efa alohan'ny fotoana foana. Ny rina dia mba ho toy izany hatrany reny a. Entana angery efa nenjehana ofatrano teo aloha teo reny. Ino aky. Fa andeha voaka vetivety akarivotra aloha ary neny fa rehefa avy eo indray a. Ay, masotoa ary. Za aloha nararoatra andamindamina kely ny trano. Ie, misaotra ary neny a. Ary aleo aloha ajanona ato an-trano mihitsy ty peratra ty ka. Fa somary mahavariana any visako an'ilay tovolahy hitako tany an-jaridaina iny foana. Hoe io ndakondanako sy ny famihim-pina amiko foana hono izy. Kanefa izy tsy olo tiako akory. Sa ve mitady iraiki-pity aminy ny foko e. Nefa tsy mbola ampy ora firy kory ve ny fampiresahanay dia ahoana no ampitombona an'izany. Tena tsy tonga marina ilay tovolahy androany. Sa mety vahiny nandalo fotsiny angamba. Aleo faranako ty sary ety dia ody amin'izay aka. Dia ahoana kiry dia montra. Manahoana ny fahitandreny asa? Mora ihany ve?
efa tsy de sahirana tsony tokoa aloha amin'izao hoe kosa mila fahazarana daholo koa angamba ny zavatra rehetra. ka zay no ilaina ny andranasa ohatran'izao ange ahafahana mampiatra an'izay ny anarana tany am-pianarana sy anitarana ny fahaiza-manao. Marina tokoa zany. Oay manana peratra mitovitovy amin'ilay hitako madama. Ndry ary tovariana be ho dia mondra mandinika ny tanako zany ndray manendrika be ny tanany madama ilay peratra. Mitovitovy tefy amin'ity mihitsy. Ny samba indray any nanao azy ity ho fahatsiarovako an'ilay zanako. Zao kosa zaza dia ilay hitako. Ariva mihitsy angamba za vao tafody. Mila maka concentration tsara mihitsy aho mantsy fa misy rapport sy asa napetraka madama tampoka no tokony vitaiko. Tsy maninona rehefa ataovy izay mampilamina azy dia nitondra sakafo izany re. Fa angatoko ary dia mondra dia tsy mba mananamana mihitsy. Mba makaty an-trano ohatra nareo dia mba miara-mianatra sy mifanakalo hevitra sy ny sisa. Tsy dia mananamana firy izany tsony ary neny eny ary koa. Ary ndrasa tsofoka indray ilay peratra fa efa hely izay tsy nanaovako azy izay. Oay mampahazo energia izany rivotra mitsotsoka malefaka izany. Rivotra miafaka manala stress. Izay tsy afozako an'ity toerana ity. Salama ianao? Andrekako fa ahoana ary ny tsireko foana nanatonanao eto salama. Ka mety no ianao variana loatra koa ngamba no sy nanamarianao natongavako tetoko. Dia izay tokoa ve? Fanjava tokoa aloha no anarako nino indray dia mondry. Fa tamin'ny fomba ahoana koa no nalalanao ny anarako? Ianao ange ka tena mbola vahiny amiko Ka tamin'ny alalan'ny vatony miperatra eny tananao iny naminaniko ny anaranako. Izay zavatra rehetra ny aminao any ianao matarako anao mba lalina indray izany marina. Na za manao azy aza mantsy tsy mahalala koa dia mondra ny vatiny ity. Sa ve manany ihany fotsiny ity lehilahy ity Mba inona tokoa mahatamana ny demondry eto Toa tsy vao zao mantsy fa matetika ianao nitako tety. Mba mahagaga koa izany za nefa vao indroa amin'izao no nahita anao tety. Ianao efa milaza mahita ity matetika sahady. Ety foana ka. Koa ny tsy hitako. Ka samy manana ny toerana mahazatra azy avy tsikako. Ka inona ny tsy ipetrahanao eny amin'ilay toeranao ka? Sa mitady namana ianao? Namana hoterina? Tiako alainao namana tokoa ianao ry demondra. Raha hoe sitraka ao dia zao koa angaviko aminao ry demondra. Mba hanao foana ny miperatra iny isaky ny maketo ianao. Tsy azoko. Fa inona ny diran'izany amin'ity peratra ity izao ka? Mahafinaritra fotsiny mahita azy iny eny tananao atsiarovako olona. Fa tena tsy arovana olona tokoa ve izany ny peratra vao tsy ela akory madama nilaza izany tamiko dia avo koa ity lehilahy ity. Mety atsarovany ny sipany ngamba. Ary toatra malaindaina izany dia mondra ny resaka amiko Tsy malaina kosa fa tsy hitako fotsiny izay resahana aminao. Mokoa mbola be zavatra tao io. Fa hono tokoa. Fa mba inona moa izany nitiavany demondra maketo amin'ity toerana ity? Efa lasa fahazarana tsy afa-miala amiko ny fandehanana ity ry fanjava. Madio sy milamina ary mahavelom-bolo ery. Ary ny ianao mba inona? Dia toy ny nahitako asambarana asambarana sy olontiana vaovao ngamba. Tsy azoko ny tianao ambara. Dia azafady aloha fa sady manao zavatra ihany asa tena ilaina mantsy ity ka tsy maintsy fitaiko. Azoko ampiana tokoa ianao raha hoe tsy mampaninona anao Mikorotana be ange izy tompoko arary eo fotsiny lohanao. Aiko ka fanjava fotsiny retsona fa azasiana n'izany tompotompo izany dia tia indray atao tahaka izao hitanao. Iny tokoa. Fa ianao ve izany nianatra momba an'io toa ohatran'ny marina daholo tokoa mantsy izay atoronao. Azafady fa somary be fanontaniana. Efa nianatra moa efa ela nikirakirana ihany koa Ay fa reto tokoa misy fihezam-boninkazo atolotra anao ry demondra. Oay fa taiza koa no nangalanao andreto vetivety teo. Sady tsy azo ngotana nge ny voninkazo ety eny misaotra betsaka anao. Tsisy isaorana re maninona koa ary zazany.
tohatry ny hoe natsapasambarana be izany rehefa nandray an'ilay voninkazo avy aminy, sady reko mitobotoboka be tsy toa mahazatra ny foko. Misaotra betsaka ary fanjava, sady efa nampianao ato amin'ilay asako ny mbola otry. Lasa iza vetivety teo indray re izy teo hoe tena tsy manzavazava mihitsy ny olombelona ray iny ka. Mba toloro kely anao hoe kafe tsy ariry ny azafady. Ty ary Misaotra. arony tokoa ary dia mondra. Ahoana izay neny? Ry ty tokoa ve hoa tsy misakaiza tamina lehilahy hafa-tsony hatramin'ireny fotoana sarahndry tamin'ny tojo reny? Andro neny tsy manana, sady efa hoe tsy mbola amin'izany mihitsy ho any saiko amin'izao. Fa eny e. Andre, eny ahoany? Misy ve ohatra fa tsy matotra? Tiako lazaina re dia izao e. Aleo tsy miditra amin'izany mihitsy so dia hijaly eo fotsiny. Nay ve izany no tsy neny atongavany. Izany mihitsy ka. Ny fianarako aloha izao neny mampiasa ny lohako aho dia ny staziko. Moa raha misy re izany dia lazaiko aneny eo foana e. Dia isa izany no nanome anao an'ilay voninkazo nataonao tao anaty vazy eo anefitranonao ao ka. Tao taitra be ndry. Fa misy inona Ka tsy misy inona ka fa sao dia veriny fa avy tamina lehilahy ireo tany amin'ilay toerana fipetrapetrahako ny tangosako an'ireo dia tiako dia nentiko nody. Ay moa. Nareo ankizy tony mantsy enjana raha nodikodina ny lohanayko. Fa eo tokoa aloha ndry fandeha andamina ny ariko aka dia ataovy tsarasarina ihany aloha ny mofony dadanareo Eny neny Dre, ary inona koa ilay zavatra ny anjera teo? Sady ohatry ny avy tany anefitro mihitsy raha nandrenesako azy teo. Andraso hoe. Andrekako tena ilay kadra ny vidiny totsy ty latsaky ty. Saingo hoe soloko sarina fo voaratra ilay sarina roa tao anatiny rehefa nisaraka izay. Vaky tsy nisy ndraisina tsony ilay fitaratra. Ary iza koa izany miantso izany. Toa miora. Allô? Bonjour aky miora. Ela aky izany. Ndry miantso io izao ny vaovaoko. Ary any amindry? Raha mise iza koa e. Zaza anao maserako. Vaovao inona kia? Tsy azo ane hono ilay zanako tojo mivady neny. Izany very dia mondra. Sendra namangiola tany amin'ny maternité hono miora ny fanena taminy. Lasa niena be hono izy ihany e. Miora moa ny teny hoe mety valina nataony tamiko izany mahazo azy izany. Dia ozy moa hoe zaho atsy nanozona ny zareo na ohatr' izany fa nitsotra anazy ny nataoko. Mampalahelo tokoa ankizy. Vitako. Na dia izany aza ezao laniana ihany ny sakafo fa tsy izany indray no atao ampiasa saina eo ka. Eny re. Fa izao tokoa ary neny Ahoana izay? Tsy maintsy hivoaka kely aho raha pitso maraina. Raha pitso maraina? Dia tsy hivavaka izany? Ka misy namako fanao ny fotoana amiko re. Betsaka loatra ilay asako dia izy nanampy anahy. Ay, mandeha any ary zaniko. Misaotra. Dia ny fitiavako ahita ny fanjava fotsiny tokoa moa no antony andengako amin'ny dada sy neny ohatr'izao. Manao any dia mondra? Io indray no sy le manaitra. Tamin'ny fomba hoana indray izao no nahatongavanao vetivety teo ka. Izany efa teo tsy nitsahatra ny jerijery ny manodidina. Ka inona ny vaovaonao e? Tsy misy ka. Mba makamaka rivotra ety dia izao mifankahita aminao izao indray. Ay, mahafinaritra izany ka. Zaho koa toa anao izany ihany. Izany? Efa natao ampiraintsika mihitsy angamba ity toeran'ity dia mondra. Tiako ity toeran'ity na dia mampatsiahy tantara mampalahelo aza. Tsy azoko. Fa iza tokoa fanjavy ity no mipetraka e. Za ve? Eto izany no mipetraka ka. Eto aiza. Fa iza ho aiza eto no misy trano. Tsy misy afa-tsy zava-maniry toy ny voninkazo sy hazo ange eto e. Dia dobo misy aza andrano. Any anaty tany sisa ny tsy voalaza anao. Azafady aloha raha minay aho fa koa raha tsy efa matiko ary anaty tany no hipetraka.
maninona nefa raha tonga dia tsorina hoe tsy tianao lazaina fotsiny misy anareo fa tsy miteniteny foana oatra izany. ka efa voavaliko ny fanontanianao Ianao ty tena tsy mahatotra mihitsy ka. ny momba anao indray na dia mbola tsy nilazainao tamiko aza dia efa fantatro. Tena tsy azoko mihitsy ka. So koa sary ianao ty mba mpisongo-diny sy naniraka mba hanara-maso izay ataoko e. Tsy misy an'izany rery dia mondra fantatro ny tantaranao samy voaratritsika fa ny anao moa mbola azo renina tsarako. Fa inona nefa ny tianao hatongavana e. Anio ngamba ny tantarako anao momba satria ianao ny voatendry ahitany zavatra. Eny fa na dia maro aza ny olona famezivezy teto. Zavatra ao? Fa zavatra ao inona moa izany raha tsy madiso? Imperatra eny tananao iny izy iny raha ny tena marina. Eno izy iny navelan'ny sopara teto ary velombelona indray rehefa niraisinao. Fanjava aza hodikodina ny resaka. Raha tena anao tokoa ty dia aleo hoe sotroko dia averiko aminao. Tsy azoko hoe inona ny tsy nilazanao an'izany hatramin'ny voalohany. Sa sao kosa aza ianao te hisoloko ny zavatra fotsiny. Tsy dia tsy kosa ary demondra tsy fombako misoloka olona. Eny fa na dia fisolokiana zany nahatonga efa ara amin'izao. Taona ontriny ny lohany dia indray izy fa nitraka nijery ampitsikina. Tena tsy azoko mihitsy ty lehilahy ty ka tantara ao ary ianao nge nandrasako e. Raha le peratra manokana indray dia tazony fa afoko anao izy iny mba ho fanantenana vaovao anao. Volamena amin'le raitra mihitsy mantsy no narefena azy iny ary tena demondra le vatony. Raha ny tena marina dia mimeko an'le olo tiako izay tena nitiaviko izy iny. Zany? Olo tiako izay nampiako tamin'ny fiainana. Tsy mba natakaloko na riako sady tena tian'le reniko. Napetako sy natokisako kanefa naninona ary fanjava? Kanefa dia mbola sahany ihany nanitsakitsaka tamin'ny lehilahy hafa. Ary ny tena tsy zakako dia ny manamako kaiky an'ilay lehilahy nanitsahany ahy io. Peratra le reniko izy iny no nomeko azy. Tsy nampaninina an'le reniko izany na dia hoe zany ana aza nomeny azy. Saingy tsy nahafa-po azy izany fa dia nentin'ny hamavanandohany fotsiny izy. Indray nisy fotoana izy efa nifona tamiko ihany ary ny akeko mifona noho ny fitiavako azy. Tena mbola tiako mantsy izy dia nileferiko ny adosony. Nanomboka teo no nahatsapako fa tsy dia ara-dalàna intsony ny fahasalaman'ny foko. Indrisy anefa fa mbola nanao ny fanaony ihany izy. Le rahalahako no nahatratra azy na dia niezaka nanafina azy sy le namako. Izany rehetra izany no nitambatra ka niteraka aretim-po lalipaka tao anatiko. Indray tena mahavako fo tokoa ny tantaranao. Tena latsaka hatramin'ny ranomasoko mihitsy marina. Tena nahoana ve ny farany tantaranareo? Ny fara tamin'ny fisarahambatana mihitsy fa tsy nijanona teo amin'ny fisarahan'ny fo fotsiny. Izany hoe ny saratoerana izany nareo dia samy vita. Nefa aleo tokoa aloha mialy efa izany kosa ve ny ataony. Asa mety ahity azy mihoatra noho ny tiavako azy tamin'izany fotoana izany ve ny namako namitahany ahy iny. Kanefa na ho tonga saina amin'izany azy izy dia tsy ahita atsony eto amin'ity tany ity ka dia anenina tongotra matanana tamina naovany tsinitsinina sy ny fitiavako. Sady tsy vita an'izany fa na mila fahoriana ho an'ireo fianakaviako satria tsy nahatana ny aretim-poko. Tsy nahatananao ahoana moa ny aretim-ponao? Mbola tena ao anaty fameozam-po tanteraka ange izany ianao raha ny fahazokana azy. Fa tamin'ny oviana nitrangana izany rehetra izany. Herintaona latsaka kely teo ngambo izay. Teto amin'ity toerana fipetrapetrahanao ity no fipetrapetrahanay tamin'izany. Teto no nanolorako azy ny peratra iny. Izany indray vao tsy ela no nahita an'ity toerana ity. Dia izao tamana be ety izao. Larobia hariva sy farany herinandro ohatr'izao ny fandehanako ety. Mahontsy loatra ilay tantaranao ry fanjava. Miala tsiny tokoa aloha raha toa ka namofo tamandry. Tsy maninona ka sady tsy misy dika ny firotsoniko nge izany. Izao fotsiny nolazako anao ry demondra. Aza mora kivy izany amin'ny fiainana fa mitakafona. Raha ny hamanokana indray efa tsy misy azo ho tenaina intsony fa efa vita hatreo e. Vita hatreo ahoana moa? Toa manary toka ange ianao izany e. Kanefa dia mampahery ahery. Tsy hoe manary toka akory raha milaza an'izany ka.
Fahorian'ireny kokoa ny tena tsy zakako fisaina kanefa tsy misy azoko atao tsony. Sao kosa aza dia tokony averiko any amin'izany reninao izany ty peratra ty fanjava. Atsiro ihany misy azy dia tsy maninona fa izaho mivantana mihitsy no namerina azy aminy. Tsiry demony raha efa anao iny fa zao fotsiny ihany teneniko aminao miainanao ary aho e. Tsara kokoa raha mba rehefa maka ety ihany ianao vao manao an'iny peratra iny na rehefa ao anefitranonao akoatran'izay aza anaovana. Azoko mifanahinao hoe sao dia hitan'ny olona mahafantatra anao ety an-tanako ve? Ka ho fiarovana anao. Raha tsy narovako tsinony ianao mety efa ely iny misy nahindaka teny aminao. Izany tokoa ve? Dia efa nisy fotoana ange izany nanarahanao anara izany. Zahay fotsiny raha tianao entina manaraka anao dia ataovy ao anaty kitapo fotsiny fahazanaovana. Ekena re fa averiko aminao ihany fa raha toa ka hitako ny reninao dia averiko aminy ity tsy laza aminy aho hoe fandresaka tsika fa lazaiko fotsiny hoe hitako. Dia amin'ny fomba ahoana moa izany no ahalalana hoe reniko ilay olona ka mety izy aza angamba no hitanao melo. Tazomonao fotsiny re dia izay e. Eny ary ary ohatra mijerijery be antsika izany foana ho ahy tsy nangahy tsy ampita tsitsy za sa misy inona angahy ety amintsika. Avy aloha re izy jerijery ihany fa aza isana aloha nahafinaritra be ny resadresantsika androany asa roviana indray ianao mamaky ety dia aza adinoina ho any manao an'ilay peratra amin'izay fotoana izay. Eny re a so tokoa aloha ianao dia mba manana penina mena indraminy. Penina mena? Ay, do misy atao anaty poketrako ato fa andraso aloha tadiaviko kely vetivety. Ty ary otry fa lasa iza vetivety eo indray rety izy tetika eferany amiko fotsiny kely resaka penina mena teo. Azafady hoe madama kely. Le rangana andinika be azy fanjava teo ty manatona anazy ty. Ahoana keny ianao azafady? Vazina ihany manko mijery anao avery lavitra ery tena mety ampanontaniana hoe sao dia tsy salamasaina tsara ary ianao io. Ohatray fa tsy salamasaina tsara ahoana koa? Tsy misy olana ohatra efa ela ihany mantsy nahitanao miteny rery teoko. Azafady tompoko fa mety ianao mihitsy angamba mivery saina. Tsy hitanao anga le olona andresaka tamiko teo iny. Sao dia mba hainao kosa ary le nilazainy fanjava hoe mitady anendaka e. Tsy izany velively rery madama kely ny fahitako anao miteny rery no antony nanantonako anao tsy misy akoatran'izay. Ny salamasaina tsara raha zao vehivavy zao fa veloma ianao. Hafahafa koa izany raha olona izany ray olona izay ny fa marary saina miteny rery tena olon-dratsy mihitsy angamba iny ka ary mba lasa iza vetivety teo koa ary fanjava e. Nanahoana ny dia andritany ivelany tany? Sa moa naka-rivotra fotsiny ny voandritany? Lamina rery neny Ay kosa fa misy zavatra tiako tantaraina neny tokoa e. Somary mahavariana kely ahy ihany le izy nefa ay moa mbola mitapasoka. Fa inona izany e? Efa vitako ny pasoka fa tantarao aloha raha toa ka misy zavatra ilandry hevitra amiko ary. Tsy izany rery neny fa misy tovolahy izay ihany aho dia mampalahelo be ny tantarany. Otry ka nampiaraka ange izany ny voandritany fa tsy nanao fotoana tamina mandrizany akory e? Ata tsy afaka tampoka re le namako fa nisy tsy salama hono tao amin'ny zareo e. Dia izay ny fakahitako tamin'izay tovolahy izay. Tena naiko ny rebireben'izany tovolahy izany tany indray izy ondry fa ndry ty ve tsy mba mety fay mihitsy Isy neny koa izany dia masika ery mbola tsy tapitra koa ny fitantaran'ny olona ny olona efa fantatra ihany ange le izy fa izay indray izay vao noana dia mba nitafatafa. Maninona nefa raha tonga dia tsorina hoe manan'olo tia ndry ho aingany mba hisy androana hevitra ndry ange ny antony. Tsy te hiverina iainan'le farany teo mantsy za sy ny raindry tsy tamindry rery ange reny ny mafy fa taminay ray aman-drenindry koa e. Neny koa izany dia be fanahiana loatra ka marina izany ka ny farana tsy tantara zavatra amin'eny intsony. Ka tantara ho ary fa miaino ahy e. Hitany neny misy tovolahy izay ho any dia tena mampalahelo be ny tantaram-pitiavana. Tena mahotsary neny za zavariana hoe ve mba misy lehilahy mitomany koa rehefa voadona mpitiavana e. Zay le mahavoa zay anaovan'olona tantara valamaty ihany dia iny tokoa fa mino
iza zao ny mahalala raha fomba hampitsirian'ny fitserana amindry fotsiny izany resaka izany ka mba hahafahany mambabymora ny fondria avy eo io indray ny te hikody sy anadalandry fotsiny izany lehilahy izany fa aiza koa ny misy hoe vehivavy efa fantatra ao izao fa manitsakitsaka anao dia mbola heretanao teo ihany dia mba mora mametsiany olona koa ngeriny izany tsy fidinao azy ange fa tena tia izy ny olona rehetra ry Demondra mahay mampalahelo daholo akana ny fonao tsy efa naka ny laharanao sy ny tsikilo ny lavatranonao koa zao izany lehilahy izany ka tsy mbola nangataka an'izany izy fa ny malakaka kely hafa fotsiny dia tsy nilazany tamiko misy andro zareo sy le izy tsy hita tampoka tsy hita atao veloma isaka izay mandeha moa izany hafetseniko izany ve dia tsy takatra indry ataony izay fomba tsy ahitandry ny lalana fodiny mba tsy hahalalandry hoe efa manambady izy aiza ry Diamondra izany vitsy koa nge ny lehilahy mamoy fono ny vehivavy iray izany mba tsy ilazako hoe tsy misy mihitsy izany aiza koa na ho faty eo azy indry tsy raharahany izany fa raha pitso ihany izy dia mahita vehivavy hafa antsoina hoe chéri rehefa avy eo vao hoe maty any eny fa lasa ny mamba dia nisosoka ny voay tsy tantarany zavatra mihitsy kory ny tony ka eny ariko io beloha io ihany no mahavoanao rehefa voakapoka avy ihany dia ila mony tena indray avy eo eny za akory ange tsy manakana anao tsy resaka amin'izany olona izany fa olona tsy hita tamiko izany fe dia tsy hahatonga sainanao ozy Demondra ka veloma aza izany tsy ataony akoriko so dia ho tratrany amin'ny fanainga lavitra avy eo vao iladilady eo inona koa izao nidiran'ny fanainga lavitra amin'izany ka avelako angamba aloha neny fa ampirina nyreto vilia reto dia avy eo andamina ny efitranoko zay ry Demondra dia saintsainy tsara ihany izay resako izay eny ndre ary mba taratasy inona koa ty misy soratra tsara haingo be eo amin'ilay izy sambatra manana anao ho vadiko sy andefy mandriko miampy sarina peratra roa mba haniza koa ty sa mety dosie teo ambony latabatra tany ampiasana dia tonga ko taty misy soratra hoe FJV koa ery ambony FJV mba inona koa angany dikan'izany merabanao madama bonjour Diamondra tsy ho lava resaka fa aloha tonga dia tsoriko hoe tena variana amin'ilay asa vitanao ary Demondra fa nisy tsy nety angano nanaovako azy madama mety hoe no le izy naveriko taminao alohan'ny fotoana nomenao amin'ny tanina azy angamba dia be zavatra diso tsy izany mihitsy ka ny fanohatra amin'izany azy izany ve ie tena ho amin'ilay lako azy daholo mihitsy tena kinga fiasa ianao ry Demondra raha izao no mitoa dia mety tsy hoely ianao dia ho raisiko hiasa atao amin'ny orinasa nanaikizy elana isana tato aho zamantsy tsy mbola navitan'izao ay ve faly aho rehefa mahafapo anao ny asa vitako madama fa misy taratasy hafa izay tokoa madama tsy haiko hoe anao ve sa tsy fa nanaraka an'ireo dosie ireo ilay izy taratasy azafady eto ty ty otry tonangano andray ny maso madama teo am-pijerevana an'ilay izy ive mbola tavela tato ty taratasy ny zanako ty n'ilay zanakao ary maninona hoa madama ny tao mangano any sa malahelo azy tokoa retsy menao fa efa sambatra izy any misy azy ihany aza malahelo re tsy honety foana ve moa nareo mianaka rehefa miverina eto an-tanindrazana indray izy tantara lava be retsy ny amin'izany fa zao ajao tsara fotsiny ny olo-tianao raha mbola tianao izay ihany no afatro tsy azoko fa inona mahatonga madama ilaza an'izany nijaly ara-pitiavana io zanako io ry Demondra nitarika azy tany mivary tsy mifody mihitsy aza moa izany mahafaty ange io fitaka io tena mahafaty raha ive nananjanaka afaka ohatran'ilay any an-dafy madama izay ihany angamba aloha fa rehefa malalaka tsika amin'ny resaka tsara nanaraka anao mantsy ty taratasy ty ka ataoko fa tsy hampaninana ny tantara aminao ny momba azy sady akanao lesona amin'izao mahatovavy ao anatin'ny hatsarananao izao engane mba tsy andeso any eritreritro fa tsy reny karazana tovavy ratsy fitondrateny reny ndry izay aloha fa vonjao ny birao eny ary tompoko tsofoana rehefa misy ila madama
dosie tia mironana rakorsy eo amin'ny bureau amin'izay tsy mandany fotoana be fikaroana azy. Bonjour Demondra. Fanjava fa maninona tiako ianao dia iza nampiditra tato dia tamin'ny fomba ahoana koa no nahitanao amin'ny bureau-ako. Le olona tao ivelany tao ireny nampiditra ahy. Mety variana loatra angamba ianao dia tsy nahatsikaritra amina tao angamba. Olona tao ivelany tao iza. Inona aloha ny vaovao e? Dia izao nitafia ampanapaka lalandrivotra izao ko. Vazivazy izany fa sao dia atezitra anao eo a. Fomba ahoana tokoa moa izany no tsy ahenoko izay olona miditra amin'io varavarana io ka. Aza manao sangy ratsy ohatr'izao tsony ianao ry Fanjava ka. Fa inona tokoa aloha ny atondianao e? Tsy misy ka. Mba te ahitanao fotsiny aho dia nandalo. Te ahitao ianao. Ka za ange miasa ry Fanjava e. Dia ahoana zao raha hita amin'ny madamanay amin'izao ianao ka? Angamba dia anio ihany dia voaroaka hoe mampiditra olona tsy fantatra ato ampiasana. Tsy misy an'izany rery Demondra. Dia izao ahy tsy kely ity zavatra nataonao ity fa misy diso. Satroko tokoa raha mba mampianatra eto foana ianao. Sady dosie amin'ny madama koa ity dia tsy azoko tosoina. Saingy hoe mety ho be dia raha misy mahatratra ato ianao ka mety angamba ry Fanjava dia aleo ianao mandeha. Ka izay tsy hadiso azy mihitsy ange ny antony hanoloko anao e. Tamana tsara tokoa ve aloha ianao ato e. Tohizo ny ezaka fa tsy ho ela ianao dia ho lasa mpiasa ambony ato. Oay, madame tia miantso ity fa azafady. Allô? Oui madame. Tonga avy aty amin'ny bureau-ko ange ianao miaraka amin'ilay dosie nampanateriko teo azafady. Eny tompoko. Sao dia izao ihany dia ho avy. Izay ary ny ianao fa vao antso ah. Aza hitako ka nisy nitatra tany hoe lozako miresaka amin'ny olona tsy fantatra ato fotsiny. Midiraka iha. Odry, ary to misifosifo. Fa nga nisy nanenjika. Ka nandeha malaky fotsiny aho fa sao dia ilainao maika ilay dosie. Na dia izany azy. Aza dia mikorobaka fa jeringa tindrira tsy mibora mena ohatra ny voatabia e. Azafady hoe retsy. Allô? Misy lehilahy mitady maka. Anontany tsara hoe iza ny anarany sy ny antondiany fa saripady mantsy ny toeram-piasantsika ka tsy azo ampidirodirana olona fatany a. Zara teo tsy manana rendez-vous mihitsy androany. Misy lehilahy mitady amin'ny madama hono. Za hitako ka hoe nanondrana tao Fanjava. Anontany tsara aloha dia rehefa avy eo mamerina miantso e. Azafady madama. Efa niraisiko ao amiko izay lehilahy izay. Hitady asa hono ny antondiany. Raisinao? Tsy misy posta malalaka intsony ange ato raha amin'izao aloha raha asa tokoa no tadiavin'izany olo izany. Fa sady tamin'ny fomba ahoana moa no natafidiran'izany olo izany tao aminao? Tsy nandalo sécurité izany izy sady tsy nandalo akeo fa tonga dia tao amin'ny bureau-nao. Hafahafa. Dia efa nandalo tamin'ireo hono izy ka. Azafady vetivety iza ilay izy ry madame Seno? Tokoa. Ansefo mandroso amin'ny efitra fandraisanao aloha izy azafady a. Dia nisy an'izany olona mitady asa izany koa ve nandalo tao? Ka mademoiselle Demondra aza milaza hoe efa niraisiny tao amin'ny bureau an'ilay olonako. Merci. Nanao hono hono madama? Olona mifanao fotoana amiko ilay izy fa adiniko nanoratra azy tao anaty agendako e. Sady amin'izay kay PDG ana association. Afa-baraka. Dia iza izany lehilahy izay ny Demondra teo? Tsy nisy olona nilaza fa hitady asa izany akory mantsy hono nandalo taoko. Andraso aloha verifieko kely vetivety fotsiny ty asanao ty fa mbola ndray an'izay olona izay koa mantsy andraso hoe misy tsy mety kely ty ry Demondra fa mba haitsy ho vetivety Izy izany madama? Eto jereo tsara. Eny marina kay. Ie. Tena liana hitsy ny Fanjava teo mihitsy olona izay madama fa diso io. Za koa moa maika loatra dia adiniko nanova azy. Ary tena mahay izany zalahy iny Ary mba lasa iza tokoa ary izay. Mampitaintainy izany raha olona. Demondra. Ahoana izay madama? Ndao mba hiaraka hisakafo izao atoandro Tsy andeha hody fa andaontsika andeha restaurant. Ka tsy anahirana ve izany madama? Za angeka nitondra sakafo e. Ndao re, izany manasa. Indray ary. Mba zay ahay. Ireka ilay zavatra kely vetivety fotsiny fa andraso vetivety hitondra fiaritsika. Mba inona koa ary no azo madama teo. Ndao vetivety teo dia hoe andao hiara hisakafo.
somary lavidavitra vety ihany le resto mo amin'izay koa tsika mba mitsangatsangana kely sahoana kely dia mondra ie tena madio ny ato anaty fiarany madama zany ka sady manitra be hita mihitsy hoe fiarany manakatao tsy mifanila aminay tsy eny le zaridaina ary tsy fanjava ve io mijoro eo amin'ny toerana fipetrapetrahanay io ie tena izy mihitsy io ary nahoana mahavariana ny demondra any to ila iolana mihitsy mantsy ty loko avariana fotsiny aho mandinika hoe be olona foana eo amin'ny toerana io na dia tsy farany herinandro aza anga demondra koa mba mpandeha eny ie tsara mihitsy aloha itoerana io saingy maninona madama ianao koa nga mpandeha eny ka tsy za le zanako ny tiana keny dia misy fotoana nakaziteny mihitsy izy le olotiny ka mahafinaritra tokoa aloha eny ho an'ny mpifankaty za kosa aloha tsy ampiaraka ny tena lehako eny fa ahoana fa manao sary ay zany mba mpakeny koa zanako sy ny olotiny mety efa hitako teny any angamba fa tsy fantatro fotsiny efa ela nge zany efa navalony taony efa tantara sisa misy sarin'izy roa nalaina teny mihitsy azy atoko sarin'le zanako sy ny olotiny fa aleo manaraka asehoka ny demondra fa efty aloha ty koa mantsy le resto aleo amin'izao rery madama sady sao dia amofota-mandro ka alahelo indray ianao tsy misy an'izany re ohatrany hoe matsapa-maivamaivana aza nge any tantaran'izany amin'ny demondra ve na azafady kely fotsiny hoe madama azafady misy miantso ny telefona tsy maninona ka allo andriamanitro voasariko niaraka tamin'ilay telefona marina lehiberatra dia nilatsaka any ambany any kandao amin'izay ary sahina le dedavindry ao ambany ao ka somary manaikitra izay ilay kirariko dia mitsaotsaoka anamboatra kely an'ity fotsiny aho io dia afaka mandeha tsika ka misy botika fividianako kiraro izay tokoa nge tsy lavitra eto afaka mitondra andriany ary rehefa avy misakafo tsika ngoka re izao madama ny aty efa mahazatra ty eto lehiberatra so ihany ka sady matotra angendry izy dia mondra ny miasa mafy dia mba tiako omena fanomezana moko tiako ampiandreketina andritateraka io azy io fa hitako hoe voafehandry tsara mihitsy sady kosa ve madama zany ka raha ny asa sainao ataoko vitako ihany fa raha hoe ampiandreketina manontolo to matahotra hoe mbola tsy ho vitako ka vitanao tsara io efa hitako taratra tsara ny fahaizanao sy ny akinganao ary olona ohatran'izany mihitsy ny tadiaviko iriko koa aza raha mba ohatranao izao no voninatoko madama koa dia mahita lasaina zaniko mpiasanao koa ve moa dia ho tiany zanakao ndre ary to misento be dia mondry raha resaka saranga izany amiko tokony tsy atao sakana amin'ny fifankatiavana mihitsy raha mba fantatrao mantsy ny tantarako ry madama efa nisotonako lesina iny hoe tsy natao hiaraka na rovinana manatra sy manaka tao manintona mpisopatra izany aza miafahafy izany aky rehefa miaraka amiko ry dia mondra mazoto homana ary madama misaotra fa dia mondry ty tokoa ve eo aminy efa manana olontiana tsy manana ka efa nisaraka zany fananinona nga naditra raha misesa tsy anjara re dia nisaraka efa elo zany to vavy tsara tare sady tsopiana ohatran'izao moa dia nafondy le riko nadala mihitsy madama koa dia mahita tenenina mihitsy ka fa zaniko andrasy ngeta taraiko a madama ny antony nampisaraka anay vaovao reko farany dia hoe tsy azo le zanak'izy roa otry to milatsaka ngendra ny maso madama izany tena mahaontsa loatra le tantarandry misy fitoviana be amin'ny tantaran'ilay zanako le tovovavy indray tamin'izany tena nampiadalina fa noho ny amahivanandohany dia ny fitahan'ilay zanako avelao re izany ho andry madama manjary tsy reny aina le sakafo matsiro be zay aloha zay no natonga hiteny tamindry hoe sambatra raha ohatran'dry izao no lasa vinantoko indrindra efa hitako toetra ry
fantatro fa vehivavy mahitsy. Le namanyity peratro ty tokoa angeka nomen'le zanako an'izay vehivavy izay. Tsy hay nefa izay nasiny azy. Tena tsara nefa izay peratra izay sady lafo vidy ihany koa. Mety tsy vera izay fa nitehirizina tao ny fahatsiarovana. Asa Ndry tena malahelo mafy an'ilay zanany madama. Mba ohatran'iza loatra angaza ny zanany izany. Fa dia mitovitovy amin'ny tantarany fanjava mihitsy aloha. Nefa inona moa ny fandraisan'ny fanjava madama? andao amin'izay ary tsika hijeren'ilay kiraro ndry. Hariva ihany mantsy ny andro. Sa mbola tsy voky tsara ve? Aiza kosa re madama. Efa mihoatra mety mihitsy azako. Za sy efa ila tsy azaka ny kiboko. Fa mba aiza tokoa ny vadiny madama ty raha tsy mahadiso e. Efa notomandry kia. Lozam-pifamoivoizana ny nahavo azy. Tsy mba nilana ninona akory le vadiko. Azafady ary tamin'ny fanontaniana e. Tsy maninona ka 17 taona teo ireo zanakay izay maty izay izy. Dia tsy niverina nanambaditsony avy eo fa izay hatafitan'ireo zanakay ireo no masaka tato an-tsaiko e. Indrisy anefa fa maty tokoa ilay zanako. Maty ny fitiavana na dia efa niezahako ny totofana fitiavana aza. Nefa dia indra ngeka izy zanako izay. Ndry tena mampalahelo be kokoa ny tantarany madama ty. Mahirisa re madama fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Andao amin'izay ary tsika andeha. Nandrivotra tampoka toy koa izany andro izany. Eno a? Tena manditsoka mihitsy. Ilay ilalana ainga zipo mihitsy azako. Tonga dia midira tao anaty fiara. Ho tonga tia madady koa ngeka izy zanako izay afaka ray volana. Izany ve? Melohan'ny fetiny maty. Satria anaty boninkazo ho an'ilay rainy sy ilay rahalahy izay amin'io. Ho prezenteko aminao izy rehefa tonga aty. Sady mbola toka teny izay zanako izay a. Madama koa izany dia manao izay hamenatra ka. Zaniko. Sady olona ny andafy izany koa ve tsy efa manan'olo tiany e. Ary tena tia madama mampidirina amiko mihitsy izany zanany lahy izany raha ny fahazoako azy. Aleo mitandrina ihany. Io tokoa eky mba haka sary kely tsika roa. Mipôzipôzy tsara. Ao ary Zay. Manoatra koa ty zasy natao anao ireny mpiara-miasa efa mifankazatra be ireny. Ay ve? Ary tena tsotra sy manam-panahy tokoa akila madama anareo raha izany. Eno a? Aza raha efa fanaony amin'ireo mpiasa ao aminy ohatr'izao na ahoana? Ka mety hoe valiniezaka nataony indringa mba retsy a. Tsara vitana izany rehefa endry tsara foana. Sao dia andeso fanantenan'olona eo. Endrerineny a. Ary hoaiza koa ty indray no mipôzipôzy be ohatran'izao. Sa hifanao fotoana ny ramose. Sady anaovana sahady no kiraro vao nividiana omaly a. Ramose iza koa ny fanao fotoana amiko fa neny kosa izany. Nenareo izany vao mba mano metimety kely ny olona dia lazaina fa efa monjy an-dramose foana. Iza moa no mahalalako. Andre, aresa ny kitapo? Nandeha amin'izao ary neny a. Ay, bonne chance ary ndre. Dia tandremo sao dia hariva be any a. Yo. Sy aho ery neny. Raha mba fantatra mantsy fa maika hita ny fanjavana antony voako io a. Te ahita hiaraka amin'olona tokoa ary ve neny sa ahoana. Za kosa mifanohitra amin'izany. Asa manantena kosa angamba fa hitoro ny fitiavany amiko amin'izay fanjava. Ohatra ity zako dia miteniteny foana ka tantarany azy iny efa mahonenako mbola ho ampiko trotraka indray ve. Fa marina tokoa aloha ilay nilazay indray andro iny. Hoe mitovy izay. Samy voaratra. Nefa raha tsy hiatoko moa izy maninona. Sady zato sasatra manofy azy. Fa mba aiza foana tokoa ary fanjava. Ndry, toa malomalo kendrika angeza ny zanako izany. Fa nisy inona ke? Zao no efa ahiko amin'io kisipasipanareo io a. Tsy resaka sipa izany rery neny fa nona be fotsiny a. Inona ny sakafo azo hoaninao zao? Jereo ao re. Ny varavaran'ny efitranony amin'izany tsy nidiny fa dia navelany ny banaka fotsiny tao dia lasa. Angamba tsy nidiko izy tao. Zaniko. Tokoa mo adiniko tato any efitrano le peratra. Aza hitako.
afaka hitaneny neny anganiditra tao inona moa no jereko fa tena velako teo fotsiny ahitanao ny fanadinonao kotroka tampoka teoko ty andro sady miampirivotra rahanorana ihany koa aleo dinainga andrety varavarakely retiko dia aleo isalobona ty anaty lambaty fa matahotra aza oe tohotry ny hoe mazava valina izany ingeny vatony lehibe mazava ohatra ireny misy jiro rehetra ireny atao anaty lamba dia mondra tapaka ingeny jiro dia inona ny ataonao amin'ny maizinao ay maizina be tokoa rehefa navokako ivelany lamba ny lohako aleo hitina kany amineny ka neny inona io misy tandidin'olona mainty be io manoloana ny varavarana io neny inona izao ry dia mondra fa inona mampikoropaka ndry ato misy aloka mainty be io aloha io ry neny alokinona koa fa tahorana kotrobaratra sy tselatra koa ngamba ny anao nibetsaka ka ary nirena fa aza miforotra ohatrin'io tena misy aloka netery neny mety tsy miankina amin'ny lavaranganisy angamba ny manaitra anao ko mety zany tokoa ve anaraka neny aka dia mba vonoa io telefona mirehatra ao anaty lamba io fa reny nintsy koa angeny misitona varatra mila toranareo daholo ve zany rehetra izany ry dia mondra ka io mirehatra ao anaty lamba io andrasa ary vonoako dia anaraka neny zay ka aiza koa zao izay nivonoanao teo taony totofana lamba fotsiny témoin ry io ry neny aleo tokoa nge iveriny eo jiro io fa findrako ary amin'ny tsy hita maso azy io tsy mpanapaka lalandra io ka ndry ty ngamba dia tsy ho afaka amin'io tahotra io mihitsy ka ho avy amindray ve izao fanjavandroany sa tsy rehefa tsy tonga eo ranga iny dia atapoko any amin'izay momba an'iny ka fa tsy efa izy ve io mipetrapetraka eo amin'ilay toerana fionanay io reko mitobitoboka be indray marina izany foko izany manao ny fanjava dia manao ny ry ary iza ilay peratra ny tsy nanaovany ninao koa mbola tsy tafapetraka akory ny olona dia efa peratra ka tsy ahita mihitsy angehanao raha tsy hanovanao iny fa tsy ahitanao eto ahoana koa ninao izany dia manara-maso an'ity peratra ity foana no ataonao antondra-raha hoe ity atanako sa tsy omeo ara dia za mihitsy manatsofoka azy amin'ny tanandry izany ndrazy kely ary ty ary aty aminay daholo ingeny masony olona izany ohatra ny tanavo ary mamanala be nge izany tananao izany fa nga ianao marary tsy ampy fitiavana ka zay ary aloha ampiana oroka kely manao izay amenatra koa ty fanjava ity ka misy zavatra vitsivitsy tokoa reo mba tiako anontaniananao ny fanjava hoe ahoana zery dia monja fa inona tokoa hoany nataonao tany am-piasana indray andro iny sady amin'izay ny laza ho tsy nahita ny diranao daholo izay olona nanontaniako tao tsy maintsy valiana ve ilay fanontaniana indray tsy sarotra ho ary miditra ao satria fa mahafantapatatra daholo ny olona ao mahafantapatatra anao fa nga ianao fa niasa tao dia tamin'ny fomba ahoana koa ny nalananao fa ao izany miasa ka fantatra daholo inge ho azy aleanao ianao raha nga tsy mahatotra tsy mba mahazo valiteny mahafa-po mihitsy izany ny olona isak'izay manontany anao fanontaniana manaraka indray ary fa maninona ianao tsy nanao veloma akory rehefa mandefa tonga dia tsy hitapopoka fotsiny tsotro izao fimpiry izay sa matahotra ny tambadamanao ianao ty koa dia mampimea mihitsy tsy misy an'izany ry sady manao veloma koa amin'ireny fa tsy renao fotsiny angambany eno dia lazao fa ny olona indray ny mahareniny fa zany ihany tsy dia mondra fa zao no tiako anontaniananao hoe ahoana ry fanjava ianao ve ianao ve mbola vonina ny ity aniza ity izay tianao betsaka angery fanjava ny olona ty ohatra hoe dada neny fitiavan'olondroa ka izay ary ny indriry diamondra ahoana ry ny fomba ilazako azy mampitebiteby koa ianao ka ava-dio resaka afa re raha manahirana anao dia mondra efa fantatao ihany ny tantarako eny fa na dia hoe tsy fantatao aza hoe aiza ny misy ianao raha teo matotra ihany ka
Tsy tiako sendrany toa e. Mbola tsy fantatro tsara ny tantaranao ry fanjava, sady nareo lehilahy koa ange hono mahay mampiresaka e. Tsy mampiresaka izany ary Demondra, enoko fa tsy ho diso fanantenana satria anaiky ianao. Anaiky iny ny fangary ny fifasily ireny ny fahitanao anahy, tena ohatra ireny vehivavy mora-dalainy ireny. Tsy zany velively ny tiako hatongavana ary Demondra. Misy olona nefa manantena anao, tsy mandre n'le fotoana hatongavana eto ahitana anao. Tsy misy azoko ange izany lazainao izany, olona Ianao ry Demondra ny voahiraka ampiray le akona ny mamako sy hamahafandray ny alahiriny a. Tsy hitanao hoe fa maniry anao fatratra izy. maniry hafatratra ahoany. Fangamo ny mamanareo efa nahita naka, sa manaraka anao aty izy fa miafina. Ny tena maizina amiko ny zavatra lazainao ry fanjava, be filirony loatra, manina nefa raha tonga dia tsorina ny tianao hatongavany. Le olona koa moa amin'izany do mijerijery manimba concentration zany daholo. Aza mararana izay olona mijerijery ihany fa ny teniko enony e. Tsy afaka mijanona maritra eto fa izay fotsiny ry Demondra. Maniry ianao mafy le reniko, maniry ianao olo tianjanany, ary niperatra tananao iny no hanamafy an'izany. Inona daholo re izany lazainy fanjava izany lanitra. Tsy nampoziko hoe votsa be toy izao fanjava rehefa mitory fitiavana. Tonga dia indreniny no ampidirany resaka, reniny izay mbola tsy hita masoko akory na indray aza. Io hoe mody an-tsafaina. Anjanony any izany ka, sika nge ka mpinamana e. Zao ry Demondra, tianao eny fa na dia teny fotsiny aza, teny fotsiny satria mampita aminao ny fitiavany Teny fotsiny dia mampita amin'ny fitiavany iza zany le ty e. Enao sa iza? Vo maika marina loza. Amteteny be hoe tsy toa izany ny fomba fikotiana sipa. Ndre mampalahelo aty izy. Tianao ary Demondra, tianao saingy. Dia tsy maintsy misy saingy foana ve izany ianao ty rehefa miresaka e. Eny e, tsy sikotra fa marina ny teninao hoe samy noratrainy sika dia aleo hijanonao mpinamana. Dia manaiky an'izany finamanana tsotra izany ve nefa mifonao e. Ary tsy mamitaka anao izy fa tena fitiavana no hitepony fa tsy finamanana. Fanjava. Aza miteny betsaka e. Efa misy olona maniry anao fatratra. Ataovy tsara ny asanao dia aza mihafahafa amin'ny mamy e. Mama? Fa mama iza? Demondra, ho sambatra ianao afaka kelikely. Fantatra ianao fa tia, ary aza lefa lavitra ny fisainanao ninninona amin'izay fa tsy tonga ho azy zao. Ianao no nahala ny alahelo-po ny mama sy anome fahasambarana ao an'ilay aretam-po amiko. Fanjava, lasa lavitra loatra angeza ny resaka izany e. Aleo aloha andinika tsara ka. Tiako ianao ry Demondra, aza mandefa fisainana lavitra aho fa tehirizy fotsiny ny teniko. Way, andreraka koa ty rivotra be ty ry fanjava fa andao sika hoe ny amin'ny toerana takotakona ka. Odry, fa lasa iza indray? Fanjava hoa? Tsy etsiketo ary fanjava raha tsy mipotra ianao aiza ve ka zao foana nataonao anahy? Fa tsy lerangany laza ho tsy salama saina indray ve ty manatona aty e. Inona indray anga zao nolazainao? Azafady tovovavy le tovolahy teo ve nitadiavinao? Tovolahy izy? Tsy ianao ihany moa no laza fa tsy salama saina satria miteny rery. Ka tovolahy iza indray zany anontanianao zany? Eny salama saina ianao saingy misy fanahy miresaka aminao. Fanahy? Sao dia ianao mihitsy aza ny tsy salama saina? Ty raisy ny contact fa afaka manampy anao tsy dia hoe mbola ratsy manao ahoana loatra koa le mahazo anao fa mila vahana ihany nefa mahery ny vibration anao ka izany no nisitina hiresaka aminao. Rehefa tonga ny amiko ianao dia ilazako marina rehetra tsy fantatrao. Tsy azotsika resahana eto mantsy le izy tsy misy azoko izay lazainao ry dadabe fa tiako fantatrao fotsiny hoe tsy marary saina izany raisy nilarako fa nampianao nantanterahana ny nofinao nofoko ahoana moa? Izany mionety foana angamba sika fa tazomy ny taratasinao tompoko fa za mbola miandry olona. Tsy hiverina eo izany tsony izy fa raisy ty iny izay fa mandram-piona. Tsy azoko mihitsy indrangah iny ka misy voakely koa ngamba ny saina izy iny.
izy akoa nanaiky andehany amin'iny io ny fomba fitafiny aza dia efa mampatahoatra ana malabary menamena be ny amboniny oe lasa nydrivotra koa ary ilay taratasy kely nisy ny laharany avela hoany koa ka ny fanjava koa no ilaiko fa tsy ny azy dia ao anaty koa ilay teny fanjava teo ty ahony izy ary za mety efa vonan'ity indray ve ny fo ary ariva be mihitsy angendry izany vao tafody ny varariva aza moa ty efa oloarana avy be ilay orana ary neny dia mbola nialika fa mafy aloha ty kiraro ny vidiny madamana ty raha ny kirarona zatra angamba ny nentiko tany efa nydekolo loatra izay fa misy zavatra mba tiako tantaraina ny neny tokoa ahy hoe ahoana retsy lazao fa miaino ahy ohatry ny lozandrimikaikitra tanana fotsiny ko ty ahony izy rineny a neny koa raha taitra za ngetsy mbola namaly ay moa tratry ndry izao fantatro mihitsy mantsy fa tovolahy no mahatonga andriny pozipozy ohatry ny hoe rehefa ivoaka ny trano za nge teraka talohanareo dia tovolahy iza zao zany dia avy aiza dia aiza izy mipetraka izy aloha tena tsotra fa ny tranony mbola tsy hitako arak'ilay niteneniko tamineny eny fa zay efa ela ny fanerasera dia raha efa ela ny faneraserana dia omena azy amin'izay ny fo eny tsy anakananao aho fa mandony tsara aloha anaka so dia olona mifidy saranga indray izany na anambanimbany anao fotsiny ray androany ataony rehefa eliny ela ataovy anatrao anao inona azo anao inona dia tsy fidono anao azy tsy fantatro rineny to ty azy ihany any kanefa tsy haiko mahagaga koa dia nylazany tamiko hoe tiavy mama nefa nireny aza tsy mbola hitako akory vonina irosy zany izy retsy ka avy dia mametrapetraka ny zavatra rehetra raha toa ka hanaiky azy ohatra ndry asa re nefa hoy aho hoe aza maimaiko etra miboka nambady fa nitokantrano tsy inona tsy tapakandro fa raha tena tiandry tokoa izy dia eto aty dia aseho amiko sy ny ray indry dia indry koa asay voentiny any amin'ny misy azy ihany ka raha vao mitady ho hafahafa eo dia miela tsy lasa loloatra kosa verineny raha zao dia efa iroso amin'izany sady zangy eo tsy mbola nanaiky azy ka aloha ifampizato-hetra tsara izay sa ve aleo ijanona mponamana ihany tiny io sy fakafakao tsara fotsiny retsy za tsy anakana fandry ihany ny tompo tsafidiko demondra ty ahitanao ary demondra tonga avy ianao aty so mantsy ianao dia anao tofoananika votsitra ny fandraisantsika roa mbola maro ny zavatra tokony fampizarantsika sy olazaiko anao tonga avy ianao aty fa mila mahitanao ary aza ely dia aza donoina ilay zavatra mba inona ary ny dika ninona oviny za ve marary fanjavy ny herinandro nefa ty vao metomboka oviana volahady aleoaloha io manandeha azaka bonjour madame bonjour demondra mifanaraka tsara kosa ilay kiraro sy ilay akanjo mahay mampiadiloko tsara ny futur DG keliko futur DG ahoana ary fa madama kosa zany zaniko nefa aleo asiako amenina ihany iza malala raha mba ho tonga amiko ihany zany manana fanantenany fa zao tokory demondra izy client teratany vahiny ho tonga eo rehefa avy eo avy dia ikarakara hotel show amin'ny salle de réunion ao efatra menadary zareo ay eny ary tompoko samba koa marina ndray client teratany vahiny zany engane mba tsy hiparataka mbola itoy